miantso fitonina ireo sojabe avy amin'ny faritra Sofia manoloana indrindra iny raharaha fandorana trano miisa 720 sy 700 tany amin'ny commune ambanivohitra Tsakabary iny. Miantso ny fitonana koa izy ireo mba hikaroka haingana ny marina mikasika ny toetra raha iny ka anasazy ireo rehetra izay tompona andraikitra tamin'izany. Dia jerentsika ny fanazavana. Manamerika tanteraka ny fanaovana fitsaram-bahoaka ny fikambanana sojabe avy amin'ny faritra Sofia ary mangataka amin'ny fitondrana foibe mba hitady sy hanazavany marina rehetra mikasika ny raharaha iny na ny famonoan'ilay polisy na ilay fandorana trano misy 720 sy 700 dia tokony hanaovana fanadihadiana lalina ka hosaziana izay rehetra tokony andraikitra tamin'izany hoy ireto sojabe ireto androany. Zay amin'ny sojabe zay filovana sojabe marifekialy tena tsy mankasitaka mihitsy ary mandà tsy rano zao miabaribako zay nanosika le olona reo azazavana zay satria fa misy moa voatrazo amin'ny reo ny fokonola tany reny misy dimy angambon'ireo voatrazo naoantsy zao atao akely anjara ny tribunal zay fa kosa tsara mazava koa inona marina zavatany minosika le olona reo hanao zany fihetsika mamoafaty zany. Nitondra fanazavana koa izy ireo androany fa tsy afaka miteny amin'ny alalan'ny fikambanana foibe ireo olona miteny tamin'ny anaran'izy ireo teo aloha teo. Tsy tokony andraikitra nasionaly izy ireny fa tokony andraikitra ny amin'ny faritra fotsiny ihany. Zany nataony andian'olona dia ny sojabe milaza fa hoe izy ny secrétaire général fa le olona resaka taminareo tamin'ny fanagazety tatoato tsy secrétaire général ny fikambananay fa coordonnateur régional any Sofia izy miresaka mandany ny zavatrany any Sofia fa tsy au niveau national misy ny ndraiky ka misy usurpation de titre zany ao. Oro manaraka zay mahatsiaro fa baraka zay sojabe avy Sofia amin'ny resaka nataony manaraka fanankina menatsiny fa resaka vitsivitsy sy maromaro ilaigny nataony fikambananay notsy. Mangataka ny mponina ny toerana kosa izy mbola fangatana amin'ny fitondram-panjakana koa nefa ireo sojabe ireo mba hitondra fanampiana ho an'ireo ny aram-pahavoazana.